Ho afangaina ny fampidiana ireo mpianatra malagasy izay nahazo ny vadim-pianarana any ivelany ka efa navita ny fianarana mba ho tsy adikan'izy ireo ny lalàna mifehy ny fifindramony any amin'ireo tany misy azy avy. Nohamarina manokana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izay natao tany Fianaratsoa ny fijerena maika ny momba ireo mpianatra any Indonezia sy Maroka ary Algeria. Ny fanjakana malagasy moa no miantoka ny fampidiana azy ireo araka ny feim-potoanan'ny fanarahana talohan'ny fanombohan'ny fotoam-pianarana. Notokana androany alakamisy ny hopitaly manara-penitra vaovao any Vohibato, faritra Matsiatra Ambony. Anampy ny vahoaka any an-toerana ny fisian'ny foto-drafitrasa tahaka izao. Ankoatra ny fiteniana aretina maro samihafa dia ahafahana ihany koa manao fitarafana aretina maro samihafa ao an-toerana. Misy famelona naina ao an-toerana ary indrindra ny fanaovana fandidiana. Isy noho izany ny mpandindy petraka ao an-toerana isana izany. Ny filohan'ny Repoblika no nitarika ny lanonana fitokanana androany. Tsy andosara ny viza ireo delegasiona sy ireo mandray anjara amin'ny fivorian'ny vondrona SADC izay tanterahana eto Madagasikara. Isan'ny tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly izay natao tany Fianaratsoa izany. I Madagasikara moa no hitantana indray ny SADC manomboka ny volana Aogositra 2024 hatramin'ny volana Jolay 2024 ka maro ireo fivoriana izay tanterahana eto Madagasikara eo anivon'ity vondrona ity ho tanterahana eto Madagasikara. Ny ampirony isan'ny sidina izay mampitony izotra Nosy Be Addis Abeba ny kompania Ethiopian Airlines. Tafiakatra hoenina izany ankehitriny raha ny nambaran'ny Office Régional du Tourisme de Nosy Be. Izy sidina isan'andro manomboka ny talata hatramin'ny alahady arak'izany mampitohy Nosy Be sy Addis Abeba. Ny fisian'ny zotra fanampiny tahaka izao dia maneho ny firoboroboan'ny fizahantany eto Madagasikara, isan'ny toerana mahasarika mpizahantany sy be mpitsidika raha teo i Nosy Be. Andrasana ho tonga eto Madagasikara alohan'ny farany taona Gianni Infantino, filohan'ny Federasiona Raisam-pirenena Baolina Kitra FIFA. Ho avy hijery ny fandrosin'ny tetikasa avatsian'ny FIFA izy, indrindra fa ny fanavoazana ny foiben'ny teknika ao Akarion. Tsy mbola nanambara mazava nefa ny daty hatongavany. Nambaran'ny filohan'ny Federasiona Malagasy Baolina Kitra, Alfred Randriamanampisoa, fa hitokana amin'ny fomba ofisialy ireo foto-drafitrasa vaovao izay nohavoazana amin'izao fotoana izao ao Akarion. Tafiditra ao anatin'ny programa FIFA Forward ity tetikasa ity ny asa fanamboarana izay natomboka tamin'ny volana Desambra 2024 nefa niemitra iray volana dia andrasana ho vita amin'ny faran'ny volana Septambra 2024.